dia mbola amin'ny fifaliana trano mafana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana izay andraisantsika fampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao vavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray misaotra anao hatrany izahay satria Andriamanitra tsy mba mety mangina ianao manoloana teo zavatra mitranga na soa na ratsy eo nivinay ao amin'ny fianakaviana na ao nivon'ny fiangonana eto amin'ny firenena ary manerina n'izao tontolo izao satria miala nenina ianao ary tsy sitraka ao ny nafatesany ratsy fanahy ao anatin'ny faratsiany fa mba ialany amin'ny lalan'ny ratsy mba velona izy tady ny fomba rehetra mba hananana fiadanana ianao ary manoro lalana ny olonao angatahanay aminao dia fanahinao masina no hiasa mandrakariva mba hatsapan'ny tsiraray avy fa tsisy afabela manoloana ny fitantananao izao tontolo izao dia mehohery ny sambatan'olona tsiraray avy resy lahatra tanteraka ka hiverina tanteraka aminao mba handraisan'ny vahaolana maharitra tenena Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy hanonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. So ihany fa mbola misy vanim-potoana tahaka an'izao fa tsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary izay sitrapon'Andriamanitra izay tsy arak'izay itiavantsika azy. Andriamanitra dia miteny amin'ny vanim-potoana rehetra kanefa ny zavatra fantarantsika ihany koa satria andro farana izao dia miditra mitsehatra koa Satana ny fanaratsy toa ohatrany mangalatra ny fomban'Andriamanitra mba mitondra vahaolana fa ny ahafantarana azy raha vao Satana mitondra vahaolana dia tsy maintsy korotana ady fandrangitana izay ny zavatra misy vono fa rehefa Andriamanitra mitondra vahaolana ny zavatra mitranga kosa dia filaminana, fiadanana, fahasambarana ary izany rehetrarehetra izany no tokony andiniantsika teo aizantsika mamantatra tsara ny fiova amin'Andriamanitra. Miasa izy amin'ny fomba rehetra eo amin'ny sehatra rehetra amin'ny isan-tokantrano, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina, eo nivon'ny firenena manerina n'izao tontolo izao fa ny zavatra mampatahotra dia ity matetika ny feon'Andriamanitra tsy nohon'ny olona na dia reny aza fa ny feon'ny maronisy izay miafina ao anatin'izay maronisy izay Satana tsy maintsy izay foana dia nohon'ny olona dia ny vokany tsy misy filaminana sy vahaolana maharitra. Resaka tsika Exodosy 4:1 nanomboka tamin'ity taon'ity dia n'Andriamanitra izay niraisina izay misy teny fampanantenana kanefa teny fitsarana ihany koa izay nomen'Andriamanitra ny Mosesy. Exodosy 4:1 dia zao no voasoratra hoe: Roa Jehovah tamin'ny Mosesy ankehitriny dia ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androahany azy amin'ny taniny. Mizara roa mazava tsara afatr'Andriamanitra nampitaina tamin'ny Mosesy. Fa raha mijery io 4:1 tsika dia ny 1 dia miresaka ny Mosesy sy Farao. Raha vao miresaka ny Mosesy dia tsy afaka misaraka amin'ny Mosesy ny zanak'Israely teo ambanin'ny fitantanany. Raha vao miresaka amin'ny Farao dia tsy afaka ihany koa tsy resaka any Egiptianina izay teo ambanin'ny fitantanany Farao. Zavatra misy nefa raha ampitahaina ny Israely sy ny Egipta tamin'izany vanim-potoana izany. Egipta tena firenena-dehibe nanao tery vaimanta mihitsy ny Israely ary nampijary sy nampahory ny zanak'Israely. Raha ataoko hoe ady aranofo hiady ny tafika-Israely hiady amin'ny tafika ny Egiptianina tsy maharesy azy taka ny tsingetana eo anatrehan'ny Egipta kanefa ny zavatra nitranga nisy fampahoriana mafy natao tamin'ny Egipta tamin'izany vanim-potoana izany tamin'ny zanak'Israely ary ny Egiptianina no nampahory ny zanak'Israely. Dia io no jerevantsika amin'ny tantara satria ao anatin'ny Exodosy 4:1 amin'ny lafiny anankiray
dia ahitantsika ny famondram-pon'andriamanitra lehibe izay mitsinjo reto olombitsy miaritra ny fahoriana olona nofidiny manokana dia Mosesy sy ny zanak'Israely. Fa misy ihany koa nefa ny fitsarana ataon'Andriamanitra amin'ny Farao miaraka amin'ny olo-pehiziny dia Egypta izay nampahory ny zanak'Israely. Areo no mampieritreritra vanim-potoana ny famondram-po ho an'ny olona manakipetraka eo amin'ny toerana Mosesy sy ny zanak'Israely. Izao vanim-potoana izao, fa vanim-potoana koa hitsaran'Andriamanitra ho an'ny olona mipetraka eo amin'ny toeran'ny Farao sy ny Egypta izay mieritreritra mitehitra amin'ny herin'ny tanjany fa efa ny laza ary mieritreritra fa tena mahery noho ny reto olombitsy reto. Miditra an-tsehatra eo Andriamanitra. Jerytsika ny tantara satria teny fampahirezana napetraka tamin'ny Mosesy zany, teny fampanantenana napetraka tamin'ny Mosesy izay nitendren'i Jehovah hitondra ny zanak'Israely. Fa naninona ozytsika dia tsy maintsy nijery ny tantarantsika satria tamin'izany vanim-potoana zany no nataony tany Egypta zanak'Israely, ary fomba ahoana moa no nahatongavany tao. Famondram-pon'Andriamanitra lehibe ny fankasitrahan'Andriamanitra any Josefa tamin'izany vanim-potoana zany nahatonga ny zanak'Israely nonina tao amin'ny tany Egypta. Rehefa tonga tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, nandeha ny vanim-potoana efa maty Josefa, noraisina tahaka ny ankohona ny mpanjaka, nahajainy ny Egyptianina mihitsy tamin'izany vanim-potoana zany, ary tsy netraketraka mihitsy tamin'ny Israely ny Egyptianina. Eny fa na dia nanany Andriamanina manokana ary ny Egyptianina tsy mino-mihitsy ny Jehovah Andriamanina, fa nivavaka izy tamin'izay heveriny fa Andriamanitra izay tsy Jehovah, fa nanaja mihitsy koa izy ny zanak'Israely tamin'izany satria nahitany Farao sy Egypta soa noho ny amin'ny Josefa dia nomena zaran-tany fananana be dehibe, ary izay nahatonga ny zanak'Israely noho ny natao. Efa taty aoriana tonga ny fiodinan'ny Egypta, nampahory ny zanak'Israely. Tsy hoe niatraketraka fotsiny tamin'izao ny Egypta, fa ny olom-boafidin'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana ndraisan'ny fanapahan-kevitra ka mihodina amin'Andriamanitra dia velan'Andriamanitra hiara-ny fahoriana. Ary izay indrindra no nahatonga fampahoriana nianjary tamin'ny zanak'Israely satria rehefa natsiaro ny adana ataon'ny tany Egypta eo dia lasa adino ny didin'Andriamanitra, adino ny fifidianan'Andriamanitra azy, adino ny maha-Israely azy, fa lasa mitondra tena tahaka ny Egypta mihitsy. Raha ny firazana na dia hoe tena anka dia Hebreo reo, fa raha ny fomba fiaina tsisy nanavahana azy tamin'ny Egyptianina. Anka navelan'Andriamanitra mihitsy ny Egypta, nampahory ny zanak'Israely. Fa naninon'Andriamanitra niditra an-tsehatra tsy noho ny amin'ny Mosesy, fa noho ny amin'ny zanak'Israely, satria rehefa le zanak'Israely ray manontolo natsapa ny fahadisoana dia nisy fitaraina natao tamin'Andriamanitra. Raha tamin'io vanim-potoana io raha nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely, Mosesy tsy tao anatin'izay nitaraina tamin'i Jehovah izay. Exodosy toko 2:9-13 ka hatramin'ny 5:5 tsy mbola miditra an-tsehatra Mosesy eto eo amin'ny fitaraina ny zanak'Israely, fa ny zanak'Israely izay nahatsapa fahoriana no nitaraina tamin'i Jehovah. Exodosy toko 2:7-13 ka hatramin'ny 5:12. Ary tao anatin'izany andro maro zany dia maty ny mpanjakan'ny Egypta ozy, ary ny zanak'Israely nisento noho ny fanompony ka nitaraina, ary niakatra tamin'Andriamanitra ny fitarainany noho ny fanompony, ary Andriamanitra nandre ny fitarainany dia natsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ary Andriamanitra ozy dia nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Nitaraina le vahoaka amin'ny Israely, tsy Mosesy no nitaraina, dia miaino azy Andriamanitra, dia hiditra amin'izay Andriamanitra, hidina hitondra vahaolana. Ary Andriamanitra tsy mijery fotsiny fahorian'ny olona. Aleo ny tena zavatra mampatahotra rehefa ny vahoaka mihitsy no nitaraina
tsisy olona afaka isakana ny fitarainan'ny olona tsy ho tafapaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ary io no natonga an' Jehovah miteny, ary Andriamanitra ozy de nijery ny zanak'Israely ka nafantatra azy. Ny toko 7 tonga de dingantsika nanomboka hatreo no ny fidianana manokana ny Mosesy. Tsy ny fitarainan'ny Mosesy tamin'i Jehovah hoe mijaly ny zanak'Israely, fa ny vahoaka no nitaraina tamin'i Jehovah. De nandray fanapahan-kevitra amin'izay Jehovah, mitady olona izy mba ho ampiasainy hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely. Ny 17. Ary hoy Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, efa nifidy an'i Mosesy ary izy io rehefa reoko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy ozy eny fantatro ny alahelony de efa nidina izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina de hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany sosy malalaka, de any amin'izay tany tondra dronosy tantely any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita. Ary angetriny indro ny fitaraina ny zanak'Israely ozy de efa mbi aty amiko, sady fihitako koa ny fahoriany izay ampahorin'ny Egyptianina azy. Ko avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any amin'ny Egypta. Tsy Mosesy no nanolo tena, anka tena fa mijaly loatra nareo vahoaka de zao za no hitondra vahaolana ho anareo, fa le vahoaka no nitaraina. De nanendry olona Jehovah mba hitondra ny zanak'Israely, kanefa tsy tonga de nandray ny fahefana, fa mbola nisy fampahafantarana n'le olona zay nifidiny ny zavatra tokony ho tanterahany mba hahafahany tena mitondra fanafahana ny zanak'Israely hivoaka tao amin'ny tany Egypta tao. Fidy amin'ny Mosesy izy, ary niafatra napetraka Jehovah tamin'ny Mosesy de irahany avy ankehitriny ianao izy irahako any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Zany hoe ade fotsiny, tsy misy fietsehana, fa manantona fotsiny amin'ny Farao zay nangeja ny Egyptianina. Tsy nisy grevy, tsy nisy inonenina, andana fotsiny tenena Farao alefaso ny oloko manompo ahy. Ary tsy vitan'izay fotsiny hoe nifidin'Andriamanitra Mosesy, fa nasainy nanantona ihany koa ny zanak'Israely. Raisitsika ny teny 5:10 fa raha azontsika atao de vakio Exodus toko 1 mba mianatra tsika mamaky ny bokin'ny Exodus ray manontolo fa tantara ny fanafahana izy io ary zay tantara ny fanafahana zay de antonona avy amin'ny rehetra amin'izay olona matsiaro voageja, amin'ny fianakaviana voageja, ao anatin'ny fiangonana voageja, ao anatin'ny firenena voageja. Mety ny vahaolana hoentin'Andriamanitra ao anatin'izany tsy apetrapetraka Andriamanitra foana ny teny zay voasoratra ao anatin'ny Baiboly, fa misy ny teny fikasana raha misy, raha mino ny olona. Eo amin'ny 15 amin'ny Exodus toko 7. Ary koa Andriamanitra tamin'ny Mosesy ozy, zao no lazainao amin'ny zanak'Israely, Jehovah Andriamanitra ny razanareo de Andriamanitra ny Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba no efa naniraka ho aty aminareo. Zany no anarako mandrakizay, ary zany no atserovana hatrany taranaka faramadimby ozy mandehana de angonony lolon'ny Israely, ka lazao amin'ny hoe efa niseho tamiko Jehovah Andriamanitra ny razanareo de Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ka nanao hoe efa namangy anareo tokoa ka nahita ny anaovana anareo aty Egypta. Ary hoy izao, hitondra anareo hiakatra aho afaka mifahoriana aty Egypta ho any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita de ho any amin'izay tany tondra dronosy tantely. Nasaina ny teny tamin'ny Farao de nasaina nanome toky ihany koa ny zanak'Israely ho entina mivoaka ho afaka ny tany Egypta nareo de andeha ho any amin'ilay tany zay ho tendreko. Kanefa io tany zay ho tendrena olovany ny zanak'Israely io koa fa valo be deabe io. Zany zany ny fanafahana ataon'Andriamanitra tsy vita moramora foana, adiny tsy maintsy atrehana, tsy misy fanafahana azo moramora foana zany, adiny tsy maintsy atrehana, fa tsy any aloha no jerevantsika fa ny teny fampanantenana nataon'i Jehovah manoloana ny tsy hitaraina ny reto vahoaka reto
ka natonga an Jehova nifidy olona anankiray nametrahany fitokisana mba irahany makany amin'ny Farao mangeja sy ny Egyptianina sy nirahany teo anatrehan'ny zanak'Israely amin'ny toky azy miditra an-tsehatra Jehova hitondra anareo hivoaka fa tsy Mosesy no mitondra mivoaka, tsy Mosesy mitondra vahaolana. Matetika io tena fahadsopo-kevitra amin'izao vanim-potoana zao, tsy manantena ny famotrampon'Andriamanitra, tsy matoky ny vahaolana nomen'Andriamanitra, fa ohatrany miseho ho tompon'ny vahaolana ilay zanak'olombelona. Ary zany tsy mahomby ny zavatra atao rehetra satria miankina amin'ny tena, ny vonina, ny heriny no entina hanaparana ny fahefany. Andriamanitra tsy mangina, Andriamanitra tsy tapina ny mason'Andriamanitra mahita an'izany kanefa dia takan'izay nataony tamin'ny tany Egipta, misy vanim-potoana avelan'Andriamanitra mihitsy hanapatra ny fahefany Farao sy ny Egyptianina. Andriamanitra ny tsy maintsy ho tompony teny fariny, ary zay zavatra anankiray tsy maintsy ho porofontsika. Misy ny fanevadevana ange ny kristianina, fa nahatevadevana ary ny kristianina, fa zavatra nisy hatramin'izay tsy vita amin'ny manara-dia tsy hoe ny Israely ihany nitevadevainy zanak'Israely, fa nitevadevain'ny Egyptianina, fa nitevadevain'ny Egyptianina hatramin'ny Jehova mihitsy. Mieritreritra mantsy izy hoe ka ny zanak'Israely ihany irery ihany Jehova fatsy anay, fa zay manana ny Andriamanitray ary ny Andriamanitray mahavonjy anay. Kanefa miporofon'Andriamanitra ao anatin'ny tantara, na dia zay ary nieritreritry Farao sy l'Egypta dia miporofon'i Jehova, feo ambany fahefan'i Jehova izy, azon'i Jehova atao amin'izay tiany hanaovana azy. Rehefa ho kapohany dia kapohany, rehefa ho amin'ny rano fo dia amin'ny rano fo. Zay ny zavatra nataon'i Jehova, ary miporofony tsy afaka milaza mihitsy zany, na iza hoe tena anka zay tsy manana an Jehova Andriamanitra tsy mandaitra aminay. Ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao anatin'ny Baiboly, Andriamanitra nge tsy manery fa porofon'Andriamanitra fotsiny tsy marina zany, fa hiratra ny masony ka ho fantany tsy misy afa-tsy Jehova irery ihany, ny tompo marika any amin'ny fandaharana ety amin'ity zao tontolo zao ty. Izy no mamindra fo, izy ko mitompo amin'ny fitsarana, ka na mino azy na tsy mino azy le olona manana fahefana amin'ny firenendrehetra. Andriamanitra na mindrona amina fivavahana hafa arany olona fa tsy fivavahana amin'ny Jehova dia zao tsy afaka misakana an'izany fa sitrapon'ny olona, fa Andriamanitra tsy maintsy ababaribary ihany. Izy ihany no Andriamanitra manana fahefana manerana n'izao tontolo zao, ary miporofony tamin'ny Egypta zany zay hitantsika fandehan'ny tantara teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ny zavatra nisy dia nandray fanapahan-kevitra tokoa Mosesy dia iantsika ihany ny tantara, satria inona moa mahatonga antsika miresaka an'izany. Na neniny Jehova na mety ny fampanantenana ho amin'ny Mosesy ary amin'ny Exodosy 9:1, satria nitaraina ny vahoaka dia novidian'Andriamanitra Mosesy dia nanambara tamin'ny Farao ny programan'Andriamanitra dia nanome toky koa ny zanak'Israely. Inona nefa ny zavatra nitranga? Jeryevantsika ny 5 ny 1 ary rehefa afaka zany Mosesy sy Arona ozy dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy, zao ny lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho any anefitra. Nanaiky ny tenin'i Jehova, tsy namorona, fa araka ny tenin'i Jehova Andriamanitra zay naniraka anay dia manatona anao ry Farao, alefaso ny oloko hanao andro firavoravoana ho any anefitra. Ary zay le fanafahana, zay le grasy raisina avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny Mosesy, tsy avy amin'ny Arona. Ary io no resahantsika hoe fomba ataon'Andriamanitra hatanteraka an'izay famitrampo lehibe zay, famitsorakeloka ndikan'izy io, andikany famitsorakeloka tsy hoe diso tamin'ny Farao ny zanak'Israely dia Farao no mamindra foka manome famitsorakeloka na fanafahana ho an'ny zanak'Israely, fa famitsorakeloka azo ny zanak'Israely, famitsorakeloka avy amin'Andriamanitra vokatry ny nanadinoany azy. Kanefa rehefa nitaraina taminy dia miditra an-tsehatra izy fa mampiasa olona izy, dia ireo olona manotery vaimata ny zanak'Israely ireo niteren'i Jehova amin'izay.
anome fa mitsorakeliko azy tsy hitahiry fahatezerana tsy afaka manapatra ny fahefany amreto vahoaka teo ambany fahefany reto nanantony any Farao i Mosesy sy Arona de jereo fa mge nivaly tenin'ny Farao hoe ny andin'ny faharoa vakitsika hatramin'ny andin'ny faharoa ka hatramin'ny andin'ny fahasivy aroy Farao iza moa Jehova no ekiko teny andefasako ny Israely tsy fantatro zay Jehova fa tsy elefako ny zanak'Israely tsy mino tsy matoky nga io Andriamanitra ny vavahanay anareo io tsy anay io fa izy no ekeko teny raha ny tokony ho izy raha tena mahery ny Andriamanitra Farao de tokony tsy nanana fahefana taminy ny Andriamanitra ny Israely fa teny fiaikana an'le Jehova Andriamanitra tokany eo ary matetika tsy fahafantaran'Andriamanitra tsy fahafantaran'ny olona n'io Jehova io no anevatevany azy tsy nirarahan zany ny Andriamanitra ny reo kristianindreo mihitsy ny mampahantra fa tsy afabe le tokana ny Andriamanitra zay vavahana fa manaja fotsiny Andriamanitra hoe rehefa zay ny safidinareo anareo na ny anareo ary tsy mametsiny an'izany Andriamanitra fa manam-pirofo kosa Andriamanitra izy no Andriamanitra tokana manerina an'izao tontolo zao goavambe ange zany firenena Egyptianina zany nanan'ny Andriamanitra zay tena nimonjy zany ary tsy mino mihitsy ny Andriamanitra ny Israely zany fa tsy hoe tsy finono de hoe tsy afaka nandray fanapa-kevitra tamin'ny Egypta ny Andriamanitra ny Israely diso hevitra izy eo anatrehan'izany feno avinavina tanteraka de tsy nalefa ny zanak'Israely satria noana ny ampompony no sandratra le hery zay nitokiny everiny fa hoentina anapara-pahefana amin'ny zanak'Israely tsy nalefany aroa izy ro lahy Andriamanitra ny Hebreo efa neona taminay ozy kotra rantitra ianao ny andiny fatelo oka andeha lalaka telona any anefitra izahay amony zavatra atao fanatitra ny Jehova Andriamanitra ay andreo izy amelanay amin'ny arety mandringana na amin'ny sabatra mbola naverindreo ihany na mafisiny andeha lalaka telona zay dikan'izay lalaka telona zay telo taona angerany voalazany soratra masina sendray andro solona eritaona ohatrany mamperitreritra raha am'izao vanim-potoana zao ndraisantsika n'izany teny fikasany zany afaka telo taona zany metitra any amin'ny taona 2029 enina ny zavatra hitranga Andriamanitra no mamaritra an'izay rehetrarehetra zay fa misy fanafahana sy famindram-po avy amin'Andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay tsy herin'olombelona fa herin'Andriamanitra kanefa ny zavatra mitranga nefa tsy mora ny zavatra nianitra tamin'ny zanak'Israely ary teto tena nahatoky mihitsy Mosesy sy Arona ny teny tamin'ny Farao satria nanantena ho afaka eo ny eo satria Jehova le tena marina no naniraka azy fina ny zavatra nitranga tsy arak'izay nieritreretiny andiny faefatra aroa ny mpanjakan'ny Egypta taminy nahoanareo ry Mosesy sy Arona manaketraka ny olona amin'ny asany mandehanany amin'ny fanomponareo mafy ary koa Farao endro efa maro ankehitriny ny olona eto amin'ny tany ka nareo mampitsahatra azy amin'ny fanompony mafy ary tamin'izany andro zany Farao izy nandidy ny mpampiasa ny olona mba mpife azy ka nany hoe azomenareo milolo anaovany briky tahaka ny teo aloha intsony ny olona fa izy ihany nao ka andeha anangona milolo azy kanefa nisan'ny briky zay fanoany teo aloha de mbola ampanaovinareo azy ihany fa zahenanareo fa malaina izy koa izany no hitarainany hoe aok'izay andeha amony zavatra atao fanatitra ao an'Andriamanitra hamafy io ny fanompon'ny olona mba fitorany amin'izany fahazavela iaino zay lainga foana izy eritreretany fa lainga rofina ny tenen'le Andriamanitra ny Israely tsy mino mihitsy Egypta inona moa ny lesona azontsika sotomo ao anatin'izay Andriamanitra rehefa miteny izy tsy mandainga izy fa tsika kosa nefa tsy afaka mibaiko an'Andriamanitra hoe tanterao androany de androany ny fanafahana manano programme n'Andriamanitra ziriziry ange faharoa tete fa inona ny vokany
vaonaiky nampahory ny zanak'Israely ary toejavatra taka an'izany matetika ny zavatra iainantsika ary tsy etany fa manerana de zao tontolo zao de misy etsika ataon'ny olona manantena fiovarana manantena fiadanana manantena vahaolana kanjo rehefa jerevana ny teo ihany vo mainka ary enjana ny zavatra atrehany miaina ao anatin'ny tahotra sy ny ovotra aiza le Andriamanitra ary na de ry Mosesy sy Arona ary kivy ange fa de ho hitantsika manotoy ny tantara fa aleotsika mandeha tsikelikely mba hahafahantsika misintona lesona ao anatin'izany mba hieritreretatsika hoe na iodika vi na iodika vanana tsy ny fanapahan-kevitr'olombelona no afaka mitondra vahaolana fa mila fienoana ny hevitr'Andriamanitra raha te ho afaka tanteraka satria raha tonga ny fanafahana tsy olombelona manafaka fa Andriamanitra ny manafaka ary zay ko mba faneritsika mba hiditra ny tsihatr'Andriamanitra hanafaka tanteraka fa rehefa manafaka Andriamanitra tsy matahotra firenendehibe zany Andriamanitra tsy matahotra herin'olombelona zany Andriamanitra tsy matahotra fahefan'olombelona zany fahefan'Andriamanitra feno fitiavana sy famindrampo ho tsapatsika io ndray andro any amin'ny vanim-potoana manao amin'ny vanim-potoana rehefa mentoraka eo anatrehan'Andriamanitra ny vahoaka miaraka amin'ny olom-potendry zay napetraka Andriamanitra mba hitatana le vahoaka satria zany ny zavatra hitantsika eto taraina le vahoaka natsony Mosesy tsy arak'izay nieritreretana azy de hitantsika hoe inona ndray ary nataon'ny Mosesy teo anatrehany zay hoe rehefa tena nziriziry am'izay faharoa tsy nandefa inona ny zavatra nataon'ny Mosesy voninahitra an'Andriamanitra reriany vavakisika satria anao Jehovah-Andriamanitra ray no teninao ndray izay tonga aminay toko sy mely fa isaintsaina andro manaly le izay tompo mba hiondrika eo anatin'ny teninao sy sitona lesona ny amin'ny tokony fanapahan-kevitra raisiny tsirairay avy mba tonga fiadanana sotranao satria porofonao fa na inona mety hoerin'ny firenena tsy matoka anao manana fahefana amin'ny firenena rehetra ianao mametraka ny fiainana tanteraka eo ampelantananao Jehovah-Andriamanitra ray ary mametraka ny firenena mba ianao niditra ny tsehatra mba hitondra fahaolana sotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy amen manaovana antsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo